Mpitsara toko 15 no ny afaka andro vitsivitsy tamin'ny fotoam-pijinjana varim-bazaha dia nandeha nitsidika ny vadiny i Samsona ka nitondra zanak'osy ho azy ary nangataka izy mba hahazo hiditra ao amin'ny efitrano misy ny vadiny fa nolavin'ny rafozan-dahiny. Nataony hoe no heveriko ho tsy tianao intsony izy ka dia nomeko an'ilay tovolahy namanao. Moa tsy tsara noho izy ve ny zandriny? Azonao alaina ho solony izy. Dia hoy Samsona taminy, amin'izao indray mandeha izao dia afa-tiny aho raha hanao ratsy amin'ny Filistina. Ary lasa i Samsona nisambotra amboa olo 300. Naka zavatra atao tsolo koa izy dia nafatony tsiroaroa ny rambony amboa olo ary nafatony teo anelanelan'ny rambony ny tsolo iray dia narehiny ny tsolo ary nalefany ireo amboa olo ireo ankeny amin'ny tanimbarin'ny Filistina ka nandory ireo amboara sy salohim-bary ary koa ireo voly voaloboka sy voly oliva. Koa ny fanontany ny Filistina ny amin'izay nanao izao ary nisy nilaza hoe i Samsona finantolahin'ilay Timta satria ity ravozany no nisintona indray ny vadiny ka nanome azy ho any namany. Dia niakatra ny Filistina ka nandoro andravehivavy sy niankohonandrainy. Ary hoy Samsona tamin'ireo, satria nanao izany ianareo dia tsy hijanona aho raha tsy efa mahavalifaty izay nataonareo. Koa namely azy i Samsona ary nampitondra fahaisana azy tanteraka. Rehefa izany dia lasa izy no nateo antsefatsefak'ilay aram-bato tao Emata. Ary niakatra ny Filistina ka nitoby tany Joda ary nitandahatra hamely ny tanàna Lehi. Dia nanontany azy ny vatan-dehilahy tao Joda hoe, nahoana no niakatra hanafika anay ianareo? Fa novalian'ireo hoe, mba hamatotra ny Samsona ka hanao aminy araka izay nataony taminay. Dia nandeha nakany amin'ny antsefatsefak'ilay aram-bato tao Emata ny vatan-dehilahy andihany 3 tamin'ny fokon'ny Joda ka niteny tamin'ny Samsona hoe, moa tsy fantatrao ve fa ny Filistina no manjaka amintsika? Koa inona izao ataonao taminay izao? Dia novaliany hoe, arak'izay nataony tamiko no nataoko taminy. Fa hoy kosa ireo hoe, tonga izahay mba hamatotra anao ary hanolotra anao amin'ny Filistina. Ka hoy Samsona taminy, nianiana amiko ary fa tsy hamono ahy ianareo. Dia namaly azy indray ireo hoe, tsy manam-pikasana hamono anao izahay fa ny hamatotra anao fotsiny mba hatolotray ny Filistina. Dia nafatotra ireo tamin'ny mahazaka roa vaovao i Samsona ary nentina niala tao andavam-bato. Ary noho ny tonga tao Lehi izy dia nitsena azy tamin'ny orakora-pandresena ny Filistina. Tamin'izay kosa no nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'ny tompo ka nivamora foana toy ny tady rongony maniafo ireo tady mahazaka namatorana ny sandriny sy ny tanany. Nahita valanoranom-boriky iray vonovonoina i Samsona ary noraisiny izany ka namonoany ho faty arivilahy tamin'ny Filistina. Dia hoy Samsona hoe, valanoranom-boriky no nahafatesako arivilahy
valanoranom-boreky no nampivangongohako ireo faty. Rehefa izany dia natsipy ny tery ilay valanoram-boreky teny an-tanany. Izany no niantsoana io toerana io hoe Ramata Lehi na avoanan'ny valanorano. Ary natsiaro nangitahita mafy i Samsona ka nianjo vonjy tamin'ny tompo nanao hoe, ianao no nanome ahy izao fandresena lehibe izao, ko ankehitriny ve dia avelanao ho fatsikita eto aho ka ho latsaka eo an-tanan'ireo tsy mifora ireo? Dia notresahin'Andriamanitra ny vatolampy oloka tao Lehi ka nampiboiboka rano. Dia nisotro i Samsona ka nodindray ny heriny. Izany loharano izany dia nantsoina hoe Aina Kora na loharanon'ilay niantso vonjy, ary mbola ao mandrakandroany. I Samsona no nitondra ny Israelita nandritra ny 20 taona tamin'ny andron'ny Filistina.